Mira firam-baovao ho an'i Jehova. Mira ho an'i Jehova ary tany rehetra. Mira ho an'i Jehova, misaora ny anarany. Lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambara ho any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Amen. Afaka asika reny izy an-danitro isotranao zay ny amin'ny fitantananao fiarovanao nitran'ny henemana iny ka natratra zao fotoana izao tinera io mba natianao fomba fino ity fotoana tana ito ary orotsa amin'ny fitahina avy aminao ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola raisiko ho fifalianao any mitsidika ny tokantranonao amin'izao sabata izao. Ny fiangonana Adventista mitandrina ny andro fahafito avao andotam-penaka manasa anao mba hanatrika an'izao fandaharana izao hatramin'ny farany. Ny rariana dia ny fotoana lany hanarahanao izao fandaharana izao anie dia mba hosoloan'ilay Andriamanitra be fitiavana. Dia makasitraka indrindra tompoko. Kutukurira ilai fiti maeri fa fiti avanama mamerina niveri o ira tifuku ira fatenati ilai pamutina Irau lai faefanabe manufani panuta nate malemi azare hajesi zauni uta o ira jifuku ira fatenati
na alinana andro. Oh, hira, hira, rifoko hira, fa tena ty ilay mpamonjina. Iraiko fa maharitra ny fitiavanao, ny taona ho an'andanitra, oninao mandrakiza. Oh, hira, hira, rifoko hira, fa tena ty ilay mpamonjina. Sao dia asaina ianao handray ny soratra masina ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 1:7. Apokalipsy 1:7. Amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra izay mamaky sy miaino ny teny'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa hatombotra ny andro. Hotohizantsika ao amin'ny Isaia 1:7. Isaia 1:7. Amin'ny anaran'i Jesosy, samy nanampy ny namany avy izy rehetra ary samy nilaza tamin'ny rahalahiny avy hoe matoki. Hotahinany ny teny asoantsika. Amen. Iara ifavaka tsika tompoko. Ry tomponay tsara indrindra any an-danitro, mbola midera sy makalaza sy manandratratrany ny voninahitra ao zahay, izay efa anao hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Tonga hidera sy amin'ny voninahitra anao zahay amin'ity sabata masina ity. Mangatak'izay mba hamelanao ny elokay, ary ny rahasoanao Jesosy no ka hitondra fanadiovana ho anay tsirairay avy. Meteza ianao tompo mba ampitoetra ty amponay ny teninao, ka tsy hiverina aminao fotsiny teninao raha tsy efa maefa ny asany aty amponay tsirairay avy. Ny fitohizan'izao fotoana izao dia mbola apetraka eo ampelantananao, ary indrindra ny ray aman-dreny izay hitondra mambavaka, ny tondra ihany koa ny teny izay hozaraina ty amponay tsirairay avy, dia ianao no ametraka ny teny ao andelany, ary ny fanahinao masina no ampatsiahy sy teny aminay amin'izao sabata masina izao. Dia atonononay sy angatahanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, miaraka ny famelana tanteraka ny elokay. Misaotra Jesosy eo. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana fanatitra sy ny ampahafolo antsika, mangataka antsika hanomana ny amboaka izay nomantsika nandritry ny enemana. Arahantsika vavaka mangina izany. Amen. Iaraka handray ny baibolintsika ka mamaky izay voasoratra ao amin'ny Mateo 7:20 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra,
manao batisa azy ho amin'ny anaran'ray sy ny zanaka ary nyfanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandedeko anareo ary indro za momba anareo mandrakariva mara-pahatonga mifataperana izao tontolo izao. Tantarana mpivady misionera no tantaraiko eto. Izy mivady reto dia nirahan'Andriamanitra avy any Korea izy nirahan'Andriamanitra nompo azy any amin'ny faritry Albania ary amin'ity faritry ny Albania ity moa zany ny mandritry ny taona maro ny olona tao dia tsy mba mirarahana zany fivavahana zany ary manendrika fivavahana mihitsy ary ankehitriny izao mihitsy ny ara moa zany ny olona ao dia tsy miraika amin'izany hoe fianarana ny tenin'Andriamanitra izany. Izy mivady reto neto dia voahiraka anakany ary raha tonga tany izy mivady nanao ny ezaka rehetra izy kanefa tsy taitra amin'izany ny olona. Kivy ihany izy satria na dia nanao ny ezaka ary izy dia tsy taitra ny olona. Taorian'izay anefa dia nirahan'Andriamanitra indray izy ho any amin'ny tanàna anankiray tanàn-dehibe any Brezila. Tsy nafinaritra azy anefa n'izany kanefa nanapa-kevitra ny hijanona tao Albania any izy noho ny asa izay mbola tsy vitany tao dia nangataka tamin'Andriamanitra izy mba Andriamanitra mihitsy ny aloha lalana anazy tamin'izay. Eo amin'ny tanàna iny moa dia marobe ny ankizy sy ny tanora dia nanokatra toeram-pilalovana teo amin'ny tokotanim-piangonana izy mivady reto ary taorian'izay dia vetivety dia feno tanora sy ankizy ny lalao teo tokotanim-piangonana fa nitarika azy ireo ao amin'ny fiangonana sisa no tanjon'izy mivady reto. Nisy tanora ihany koa nefa mambin'ny fiangonana nanampy azy mba hampianatra baiboly an'ireto tanora vitsivitsy izay tonga tao reto ary maro no resy lahatra ary tao anatin'izy ireo dia nisy nanolo-tena atao batisa ary nanampy ny fiangonana nanampy ny tanora ihany koa mba hahalala momba ny baiboly ary betsaka ny tanora resy lahatra tao amin'io toerana io ary nanaraka an'Andriamanitra. Tia misy antso antsika tsirairay avy raha mbola nanio ny asany amin'ny fanokafana ny lalàny ny filazantsara any Albania ireto misionera ireto dia isika kosa anompo an'Andriamanitra amin'ny fanokafan-dalana ho an'ny iraka amin'ny famerenantsika ny ampahafolony sy ny fanatitra fanoloran-tenantsika hampatokiana ho an'Andriamanitra sy ny asany. Hiara hivavaka isika. Ray malala tsara sy masina indrindra ny an-danitro, Andriamanitra be fitiavana mpamindra fo ty anay. Misaotra anao izay noho ny fitantananao anay nandritry ny herinandro ka hatratr'izao sabata izao. Ankehitriny raha nahaino tantara ny ireto mpivady misionera ireto izay noho ny asanao dia ampio koa izay tsirairay avy mba afaka hanohana anao amin'ny alalan'ny hanohana ny asanao amin'ny alalan'ny ampahafolony sy ny fanatitra ary ka mba hanana fanoloran-tenany amin'izany izay tsirairay avy reto. Dia mitahy anay amin'ny androm-piainanay rehetra satria tia anay ianao amin'ny anaran'i Jesosy nanonana izany vavaka izany. Amen.
fanaticetina dai suvecherira baruca uamina ni fitaiana mbola mamerina ny araba ao amintsika ankizy kely rehetrarehetra indray amin'ity fotoana ity amin'ity atoandro ity dia andehitsika ankizy kely rehetrarehetra andray lesona vaovao indray amin'ny alalan'ny tantara amin'ny alalan'ny toriteniny ankizy andehany atsoy daholo ny namana rehetrarehetra dia maka toerana tsara fa iaino tantarantsika androany ny tantarantsika androany rakizy dia mitondra ny lohateny hoe akatoavy akatoavy efa mba nakatoy ve ny ankizy tsirairay avy amino fa nakatoy ianareo andeha notsika ary raiky tamin'ny andro taloha rakizy dia mbola tsisy zany atao hoe fiara zany dia tsy mbola nisy koa reny atao hoe fiaramanidina reny fa mandeha tongotra avokoa ny olona rehetrarehetra dia nisy mpifankatia anankiray rehefa mifankatia zareo dia natao ny raharahandro zareo dia rehefa vita ny raharaha mariazy zany rakizy dia rehefa vita ilay izy dia ozy nataon'ilay lehilahy mantsain'ilay vehivavy hoe satria eto amin'ny toerana izay misy antsika tsy dia misy karamafiry dia andeha ho any amina toerana hafa hitady vola dia enao rery zany mipetraka eto ty vehivavy ty rery zany no mipetraka eo amin'ilay toerana anankiray rakizy dia lasa ilay rangahy lasa izy nandeha nitady vola tany dia nisy fepetra rakizy izay nomen'ilay lehilahy tamin'ilay ramatoa hoe zao rehefa lasa dia tsy mandefa vola ho anao na mandefa taratasy fa amin'ny fotoana iverenako kosa nefa dia mampanantena zavatra ngezabe rehefa nandeha niasa izy dia nahita mpampiasa tsara dia rehefa nresaka rakizy sy ilay mpampiasa dia ozy nataon'ilay mpampiasa hoe zao mandritry ny fotoana isan'ny se omeko safidy se ny voalohany omeko any se isaky ny isam-bolana ve ny karaman'ny se sa rehefa andeha iverina any amin'ny tanindrazany se dia omeko any se ny karamany se nrehetrarehetra dia ny safidy ity lehilahy ty hoe aloha rehefa andeha dia alaiko ny karamako ny asa nandritry ny fotoana maharitra rakizy ilay lehilahy tao anatiny vita amin'izay nefa ny fotoana izay andehanany andeha ho any amin'ilay toerana dia inona ozy nataonareo nresaka izy sy ilay mpampiasa azy dia ozy nataony hoe zao omeo ana daholo ny karamako rehetrarehetra fa andeha hiverina ho any amin'ilay toerana izay niaviko dia nametra fepetra manaraka indray ilay
mpampiasa azy te ozy nataon'le mpampiasa hoe zao meko safidy se tahaky nanomezako safidy any se tamin'ny voalohany any de nomeko safidy indray se androany hoe inona ny teny se omeko any se ny volany se sy ny karamany se de tsy miraharaha makasika momba ny se itsony aho sa omeko teny anankitelo se de omeko mofo anankiroa de inona am'izay ny safidiny se de ny safidy rakizy ty tovolahy kely ty rangahy ty hoe andao lay mofo anankiroa de teny zay teny anankitelo omeny ty mpampiasa azy ty de ny teny lay mpampiasa hoe zao ary rehefa ny safidy an'ity se de zao le teny anankitelo ny voalohany meko mofo anankiroa se ty mofo ray ty rehefa tonga any an-trano de zay vao sokafana atokana tsara zany le mofo ray de ty mofo ray ty kosa hoaniny se eny an-dalana de faharoa misy teny anankitelo reto zay tsara ho tadidiny se eny an-dalany voalohany rehefa mandeha de lalana mahitsy atrandry lalana mahitsy atrany haitsika ave zany rakizy andeha hoe averitsika kely inona hoe mahay be daholo ny ankizy rehetrarehetra faharoa ary tsika zao ny faharoa de azaliana amin'ny zavatra ratsy azaliana amin'ny zavatra ratsy inona hoe zay mihitsy azaliana amin'ny zavatra ratsy ny fahatelo rakizy de hoe aza mandray fanapa-kevitra ao anatin'ny fahatezerana aza mandray fanapa-kevitra ao anatin'ny fahatezerana inona hoe ary eny ary de lasa am'izay ary ilay ramose niaraka ny etan-keliny zay noetiny rehefa teny an-dalana izy de ozy nataony hoe tena mbola lavitra be vo tonga any amina toerana eto ve de tsisy lalana manitsy na manivaka de ozy nataony hoe andeha ny tany olona anankiray de tonga saina izy rakizy hoe hoay ny tenylay mpampiasa hoe inona rakizy le voalohany lalana mahitsy atrandry de ozy nataony aleoa misafidy ny lalana mahitsy atrandry de rehefa nandeha teo izy de tratra alina izy de tsy maintsy nandeha nitady toerana zay atorizana izy de tao amina hotely anankiray de natory izy alina rehefa natory rakizy matory tsara iny mangina ny tontolo rehetrarehetra ndrao am'izay nisy dododo da misy miantso vonjeo any atokotany vonjeo de taitra izy de ozy nataony hoe fa misiny de tonga saina tapika izy hoe sao de tokony voaka de hijeran'izany de ozy nataony hoe tadidiny lay tenyle mpampiasa azy hoe tsy lina amin'ny zavatra ratsy de aloha atory andry de diko tsara fotsiny ty varavarany ty de rehefa ny fo izy rakizy ny marainy ny andro akory ny agagany fa tao am'ilay toerana zay nijanonany natorizana de nisy dahalo tonga ary nanao fahirano ny olona rehetrarehetra zay mivoaka rehetrarehetra tam'ilay trano de maty avokoa afatry ty rangahy anankiray rery ty de tsy nijanona tseo rakizy ny tantaran'ity rangahy ty fa mbola nitoy rehefa tonga teny amin'ny tanàna am'izay izy io ary fahitan'le tanàna tonga somatsara taty amin'ny aviny any izy de lasa izy nakeny am'ilay toerana zay famboleny izy sy lay vadiny de nijerevany alavitra tsara nijerevany io le vadiny de jerevany nefa rakizy nisy lehilahy teo akaikiny de sady lehilahy lava ranjanana be mihitsy de erizareo rakizy manao kalaina mifamihana islay ramatoa tezitra be rakizy ilay lehilahy de ozy nataony andeha ho vonoka eo mihitsiny io andeha ho vonoka eo de tadidiny lay tenylay mpampiasa azy hoe aza mandray fanapa-kevitra ao anatin'ny fahatezerana de hoy izy aloha ary iandry ariva vao anatonako manokana ity vadiko ty de rehefa tonga ny ariva ary de tonga ary ny fotoana zay anatonany an'ilay vadiny de hoy izy hoe hitako ianao tamin'ny atoandro
efa tamin'ny maraina ny tonga fa hitako ianao tamin'ny atoandro dia nisy lehilahy iny a niaraka taminao teny amin'ny tanyjaridaina tendry dia faly ilay ramatoa sady nitsiky nijery azy dia ozy nataony hoe iny a ilay zanakitsika izay ny alohany andehananao dia bevoka ozy nataon'ilay ramatoa dia efa iny lehibe iny izy a dia zanakitsika iny fa le riraka izy a ireto ankohonana reto indray a fa tafaraka dia teo amin'izay vao tadidin'ilay Ramsefa misy fanomezana anankiray izay nomen'ilay mpampiasa azy dia ilay mofo fafiry faharoa dia nosokafana ilay mofo inona ny taozy nataondraka izy inona ary ie vatosoa sarobidy a sy vato be da be karazany kely be da be izay lafo vidy a no tao anatin'ilay vato dia nanomboka teo izy dia faly izy menakavy andeny itsika andray lesona ao anatin'izay raka izy ilay fepetra anankitelo izay nomen'ilay mpampiasa azy ny andeha ho raisitsika lesona androany ny voalohany dia hoe ny lalana mahitsy atrandry ny faharoa dia ny hoe aizaliana amina zavatra ratsy ary ny fahatelo raka izy dia aza mandray fanapa-kevitra ao anatin'ny fahatezerana andeny eo averintsika izay telo izay aloha voalohany lalana mahitsy atrandry ny faharoa inona eny mahay tsara ny kizy ary ny fahatelo eny ary ny voalohany dia noharitsika hoe rehefa makany an-danitra dia ny mahitsy zany mahitsy a ny ankizy tsirairay avy mahitsy amin'ny fitondran-tena ny faharoa dia ny hoe azaliana amina zavatra ratsy rehefa manao ratsy ny namantsika raka izy dia azaliana amin'izay ary ny fahatelo dia hoe aza mandray fanapa-kevitra ao anatin'ny fahatezerana indraindray ny ankizy tezitra dia mandray fanapa-kevitra mandray fanapa-kevitra ratsy andeny antsika hamaky teny anankiray ary raka izy ao amin'ny apokalipsia toko voalohany andininy fahatelo izay mivaky manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy sambatra izay mamaky sy miaino ny tenyity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao aminy fatombotra ny andro andeha tsika hivavaka ho an'izay teny izay raka izy riraina izay tsara indrirany an-danitro misaotranao izahay satria nomenao an'iny teny iny ankizy tsirairay avy ampiny hoe mba handray lesona amin'iny ankizy tsirairay avy saotrareo amen.
faly miaraba anao zay manaraka zao fandaharana mivantana zao, asaiko anao mba andray ny baibolinao satria andray fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra sika amin'ity fotoana ity. Ny lohateny nampitondraina ity fampaherezana ity dia tsy inona fa ndao ifampitantana ho any an-danitra. Satria ny tanjon'ny kristiana rehetra matoa izy mandeha any am-piangonana dia mba handova zany fiainana mandrakizay zany. Ary iriko ianao zay manaraka zao fandarina zao mba handova zany fiainana mandrakizay zany. Miaina amin'ny vanim-potoana farany isika zao. Ary miezaka Satana mba tonga zaho sy anao tsy handova zany fiainana mandrakizay zany. Azao voalaza amin'ny Apokalipsy toko 12 andininy 12 tapany 2. Apokalipsy toko 12 andininy 12 tapany 2. Fanidina ho any aminareo devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Tesitra amitsika i Satana na devoly zany. Ary manana fahatezerana lehibe izy satria fantany fa kely sisa ny androny. Raha tamin'ny taonjato voalohany no nandray zany ny faminaniana zany apôstôly John hoe kely sisa ny androny ary tesitra Satana vao maika amin'izao taonjato farany iainantsika zao dia tena romotra Satana. Tsy vitan'izay ihany. Raha amin'ny andininy 17 dia zao ny vaky ny ato. Dia tesitra tamin'ny vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa. Miady amin'ny fiangonan'Andriamanitra Satana amin'izao andro farany zao satria fantany fa kely sisa ny andro. Zaho sy anao zany. Miady amiko sy aminao Satana mba tonga zaho sy anao tsy handova zany fiainana mandrakizay zany. Mipetraka ny fanontaniana hoe inona ary toe-tsaina tokony hananantsika amin'izany ady ataon'ny Satana zany zay manakana zaho sy anao tsy handova ny fiainana mandrakizay. Inona ny toe-tsaina tokony hananantsika malohana zany trangan-javatra izany. Andray tantara fohy isika ao amin'ny Samuela faharoa. Samuela faharoa toko 1:20 andiny 15. Manomboka izany itsika no hamaky. Samuela faharoa toko 1:20 andiny 15. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niady indray ny Filistina sy ny Israely. Ary niady indray zany dia manambara fa misy ady mifanesy eo. Ary ny Filistina eto dia maneho Satana. Satria Filistina dia fahavalon'ny Israely. Ary Davida sy ny mpanarady azy dia maneho vahoakan'Andriamanitra zay miangona ao anivon'ny fiangonana. Ary niady indray misy ady mifanesy ataon'ny Satana amiko sy aminao eo anivon'ny fiangonana. Ary vokatra zany ady mifanesy ataon'ny Satana amiko sy aminao na eo anivon'ny fiangonana zany dia tia zavatra miseho. Ary Davida sy ny mpanompo zay nanaraka azy dia nidina ka niady tamin'ny Filistina. Ary reraka Davida vokatra le ady mifanesy zay ataon'ny Satana lay fahavalontsika reraka Davida. Ary zay ny tanjon'ny Satana atonga aho sy anao ho reraka ara-panahy. Tsy vitan'izay ihany. Raha toizantsika amin'ny 15 dia zao ny voalazany ato. Ary Jizbenoba zay isan'ny taranaky Refaita zany hoe fokon'ny Filistina zany. Ny lanjany lefony dia varahana 300 sekely. Dia nitondra fiadiana vaovao ka nikasa ahafaty any Davida. Tsy mijano hoe mba tonga tsika ho reraka ara-panahy fotsiny Satana fa atonga tsika ho faty ara-panahy. Zay ny tanjon'ny Satana amin'izany ady zany. Mba tonga aho sy anao ho reraka ara-panahy. Tsy vitan'izay ihany. Mba tonga aho sy anao ho faty ara-panahy. Zay ny tanjon'ny Satana amin'izany ady zany. Mba tonga zany tanjony zany ho tanteraka. Inona reo fitaovana na fomba hoentin'ny Satana mba tonga zaho sy anao ho reraka ara-panahy ary ho faty ny ara-panahy mihitsy. Inona no fitaovana ampiasainy amin'izany zavatra zany. Raha manaraka tsara tsika amin'ny 15 teo dia nitondra fiadiana vaovao.
mitondra fiadiana vaovao Satana mba tonga aho sy anao ho reraka ara-panahy. Tsy vitan'izay ihany, mba tonga zaho sy anao ho faty ara-panahy. De mitondra fiadiana vaovao Satana. Inona ity fiadiana vaovao zay entiny Satana? Am'izany ady ataony amiko sy aminao, na ataony eo anivon'ny fiangonana izany. Ny fiadiana vaovao dia ohatra ny fivoarana ara-teknôlôjia. Raha jerena, mafo adiny ray isika anaovana Facebook, fa tsy mafo adiny ray isika anokanana fotoana andinian'ny tenin'Andriamanitra na ivavahana. Zany zavatra misy. Zany hoe manao atsirambina ny lafiny ara-panahy isika am'izao fotoana izao. Io ny fitaovana entiny Satana amin'ny andro farany mba hahatonga zaho sy anao ho reraka ara-panahy sy ho faty ara-panahy. De ny fitaovana entiny dia amin'ny alalan'ny fivoarana ara-teknôlôjia. De variana am'izany fiangonana, variana am'izany ny tenako, variana am'izany ianao zay manaraka zao fandaharana izao. Ohatra ihany koa, nandalo iny mondial, ho an'izay mpankafy ny baolina kitra, na de mandalo prolongation aza ny baolina, tsisy miala. Fa raha any am-piangonana, vao misy prolongation ny toriteny, de efa mivoaka tsirairay ny membre, ny kristianina. Zany hoe manambara zany fa efa tsy liana amin'ny lafiny ara-panahy ny fiangonana am'izao fotoana zao, noho ny fivoarana ara-teknôlôjia. Ary io ny fitaovana entiny Satana. Io le fitaovana vaovao ampiasain'ny Satana mba tonga aho sy anao ho reraka ara-panahy sy ho faty ara-panahy. Ampiasainy ihany koa ny hiran'izao tontolo izao. Raha jerena, mankafy zany mpanaradian'i Kristy, re milaza ny tena hoe kristianina. Fa raha ny hira ao anatin'ny firana, vitsy ihany ny fantany. Manambara zany fa reraka ara-panahy ny fiangonana. Eo ihany koa ny fitiavana ny lamody sy zavatra maro isan-karazany zay ampiasain'ny Satana mba tonga tsika nalavitra an'Andriamanitra ka tonga tsika ho reraka. Ary ny vavaka zay fantatsika tsara, io ny fomba anankiray zay fandraisantsika amin'Andriamanitra. Io ny fomba anankiray mba hampitombo ny ara-panantsika, nefa zara raha hoisy zany eo anivon'ny tokantranony tsirairay. Na ny maraina, na ny hariva, fa isaoran'Andriamanitra mba iny le vavaka sakafo ihany. Raha tsisy ny vavaka sakafo iny, zara raha hoisy ny fivavahana eo anivon'ny tokantrano ny kristiana. Malona zany ny tanjon'ny Satana dia ny hoe ahatonga tsika ho reraka ara-panahy sy ho faty ara-panahy. Inona ary ny toe-tsaina tokony ananantsika zay mpanaradian'i Kristy mba tonga tsika ho tafajoro malona zany ady mifanesy entiny Satana, sady mitondra fiadiana vaovao izy mba tonga tsika ho faty sy ho reraka ara-panahy. Inona ny toe-tsaina tokony ananantsika malona zany toe-javatra izany? Amin'ny andininy 7:10 zao no voalazany ten'Andriamanitra amin'ny andininy 7:10. Ary tia no andraisantsika lesona amin'ity fotoana ity. Fa Abisai, zanaka Zeroia, nanampy azy dia namely Filistina ka nafaty azy. Tiako anananao malona zany ady fanandrinany Satana sy ny vahoakan'Andriamanitra zany toe-tsain'ny Abisai, dia nanampy izy satria fantany, aritany fa reraka ara-panahy sy ara-nofo Davida, aritany fa ny fahavalo dia ikasa ahafaty an'i Davida. De nijoro Abisai ka nanampy an'i Davida. Tiako mba ho ananantsika zany toe-tsain'ny Abisai, anampy ny mpiara-miangona, anampy ny ankohonana, ny am'izany dia ho any an-danitra zany. Satria no atentsika teo hoe ndao ifampitantana ho any an-danitra. Mila mifampitantana tsika, mila mifanampy sika, mila mifanohana sika, satria tena manao ny heriny. Satria fantany fa kely sisa ny androny dia miady amiko sy aminao Satana. Malona zany dia mila firaisan-kina, firaisan-tsaina, fanohanana
na amin'ny arabavaka zany, mila mifampitondram-bavaka isika, mila mifampahery isika manoloana zany ady. Raha hitantsika namantsika zay hitady ho reraka, hitady ho faty aram-panahy, toano izy. Fa aza vela ho kivy, aza vela mitanondroka, ampaherezo izy mba tonga izy hijoro hatrany hatrany, satria ny tanjontsika matotsika manaradian'i Kristy dia andova ny fiainana mandrakizay. Raha ny soratra masina jerena hoe iza ty abisay ty. Raha mamaky sika any amin'ny tantara voalohany, toko 2:5-10, raha mamaky izany sika dia mahita fa tsy iza ty abisay ty fa zanaka nabaviny Davida. Zany hoe le fifanampiana eo amin'ny dia ho any an-danitra dia miainga eo anivon'ny tokantrano zany. Manahoana ny tokantranonao? Moa ave mifanohana ve ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny amin'ny dia zay izorantsika ho any an-danitra? Miainga eo ny tokantrano zany. Satria ny fiangonana dia fitambarany tokantrano maromaro. Ka noho zany, miainga eo nivon'ny tokantrano ny fanohanana ho any an-danitra. Oka ny ray aman-dreny dia hitondram-bavaka ho any zanany, ary ntsika zanaka ny tanora hitondram-bavaka ho any ray aman-drentsika manoloana zao dia ho any an-danitra zany. Ifanohana tsika amin'ny alalan'ny vavaka, ifanohana tsika amin'ny alalan'ny fampaherezana. Miainga avy eo nivon'ny tokantrano zany fifanampiana, fampaherezana, fitondranam-bavaka ho any amin'ny dia zay ho any an-danitra izany. Tsy zay ihany, raha mamaky isika ao amin'ny Isaia 1:7, Isaia 1:7, zao ny voalazany ten'Andriamanitra: samy nanampy ny namany avy izy rehetra, ary samy nilaza tamin'ny rahalany hoe matoky. Tsy vitany hoe any tokantrano ihany le fifanampiana na fampaherezana na fitondranam-bavaka ho any amin'ny dia zay ho any an-danitra manoloana zao ady ataon'ny Satana eo nivon'ny fiangonan'Andriamanitra zany, dia eo nivon'ny fiangonana ihany koa. Raha lasy ranabavy, ianao zay manaraka zao fandaharana zao, ndao hosoloana fampaherezana, ndao hisoloana fitondranam-bavaka, ny adiady, ny disadisa, ny fialonana eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny tokantrano. Ndao fenoana fampaherezana ny fiangonana eo anivon'ny fiangonana, ndao fenoana vavaka, hitondram-bavaka sika. Raha misy ny mpiaram-vavaka amintsika, kristiana namantsika zay hitantsika fa miarisarisa io fanomponan'Andriamanitra, aza latsaina izy fa toano am-bavaka, ampaherezo izy fa mila fanohanana ny dia ho any an-danitra. Zany hoe miainga avy eo nivon'ny tokantrano ny fanampiana, famitondranam-bavaka, atsangano mihitsy ny fotoam-pivavahana eo nivon'ny tokantrano, satria miainga avy amin'izany ny fanampiana eo amin'ny dia ho any an-danitra. Tsy zay ihany, eo anivon'ny fiangonana tokony hifanaiky ny kristiana rehetra, ndao hifanampy amin'ny alalan'ny fampaherezana, fampitondranam-bavaka, fa tsy moramora ny ady zay atrentsika, satria tena mitondra fitaovana vaovao Satana, satria fantany fa kely sisa ny androny, ary manao ny entso zavatra izy mba tonga zaho sy anao tsy andova fiainana mandrakizay. Ndao hifanampy ry fiangonana, ndao hifanampy sika amin'ny alalan'ny fampaherezana sy ny fitondranam-bavaka. Zay ny toe-tsaina tokony ananantsika, toe-tsaina fifanampiana, toe-tsaina fitondranam-bavaka ho anamana, zay hita fa marisarisa na reraka na ho faty ara-panahy, ary toe-tsaina eo amin'ny fampaherezana mba tonga zaho sy anao, ny namantsika, ny fianakaviantsika ho tafajoro ka samy andova zany fiainana mandrakizay zany izaho sy anao. Azao ny teny fikasana maranantsika azy ao amin'ny Apokalipsy 7:7. Apokalipsy 7:7. Zao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy: rehefa afaka zany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tamboisaina avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary samafa fiteny nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry, ny akanjo fotsy lava sady ny tana sampandrofy teny an-tanany. Ary nahita azy Jaona olona betsaka marobe tamin'ny firenena maro samahafa, fiteny samahafa. Irariko zaho sy anao le manaraka zao fandarina zao mba ho anisan'ny reto olona zay voalaza eto, andova za fiainana mandrakizay zany, satria ifanohana isika, ifampitondram-bavaka isika, ifampahery isika, vokatra zay dia ifampitantana isika ho any an-danitra,
iakanjo zany akanjo fotsy zany irariko ny ahitanao any ka ilozantsika zao tany feno fahorina feno tomany zao feno olana zao fa mila mifampitantana sika ho any an-danitra amin'ny alalan'ny fampaherezana fitondranam-bavaka miainga ovinivony tokantrano ary tataratra eo anivon'ny fiangonana. Andriamanitra ny ampitoetra zany afatra zany ho ao amponao mba ho saintsainanao ary hanao vao ny fanoloran-tena eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Andriamanitra nita sombatsika ka iny teny iny mba ho saintsaintsika ka manokondranitsika dia andray lesona ifampahery isika ifampitondram-bavaka miainga avy anivon'ny tokantrano ary tataratra eo anivon'ny fiangonana. Andriamanitra nita sombatsika. Amen. Vavaka sika raina zay an-danitro misotranao zay ny amin'ny afatra mafonja avy amin'ny teninao iny satria fantatray fa manao ny aintsozavatra satana mba hahatonga anay ho reraka ary ho faty ny ara-panahy mihitsy
kanefa nanome lesona sarobidy ho anay anao androany dia ny fifanampiana miainga eo anivon'ny tokantrano zany ary tataratra eo anivon'ny fiangonana. Manomboka androany zay dia anao vao ny fanoloran-tenanay ao aminao ary hanadino reny lasanay zay tsy mety nataonay hatramizay ka manomboka androany dia ifanampy zahay ifanohany amin'ny alalan'ny fampaherezana ny amin'ireo namanay zay tady ho kivy ho ketraka ny amin'ny fanomponanao ary ifanohana ihany koa zay amin'ny alalan'ny fitondranam-bavaka mba tonga zay sy namanay ho tafajoro amin'izao dingana sy lalana zay zoranay ka ifampitantana zahay ka andova ny fiainana mandrakizay. Za mivavaka zany irenesana tany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.